Masivy amby 20 septambra 2024 tao amin'ny Fokotany Alakondro, commune Ambanivohitra maro mitety sy Ampasy Mazava, distrika Vavatenina, faritra Analanjorofo, ny fanolorana ireo asa fanarenana sy fanajariana ny lemaka voatondraka Sahanofy sy Sahavavina. Ny voalohany teny tsarovagna Zagnahary nagnamiantsika tombon'andra na teo ny fikasana na zava ny andra tsara ho atsika, salama atsika ary nafaka ny fankahita. Eto an-tampon-tanàna ny Ampasy Mazava sady voky no mazava. Andriamatoa gouverneur, ianao lehibe distrika atsika mpiara-miasa mpanjakana jiaby tsy anoritagna tsy agnavagna, arô assistant parlementaire, anarô ray aman-dreny Tangalamena, atsika jiaby vahoaka zanaka Ambanivolo, mbala tsara atsika vô. Ny asa dia notanterahany Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ny tetika SAPADAP izay vatsian'ny Banky Iraisam-pirenena sy ny FDA vola. Ny lanonana dia teo ambany fiahian'ny Minisitra Lefitra misahana ny Fiompiana Dr Raymond. Saganeto iraka ny fitondram-panjakana. Misolo-tegna ny gouvernemanta izay farombona. Ary mahatondra koa ny afatra jiaby izay napitagna tamintsika teo, na amin'ny lafin'ny fampianarana, na amin'ny lafin'ny hafa, fa solo-tegna mpanjakana izegny ny namangena amin'ity eto agnatin'ny kôtapan'ny commune ka voarainy afatra amin'ny fampianarana teo, amin'ny fotodrafitrasa izay tokony amboary. Fa ny raha tsara sorita amintsika jiaby. Ny mampiavaka izy ity koa da mitsinjo ny maro agnisa. Azovy ny maro agnisa atsika Ambanivolo ary mizaha mamaha ny fahasahiram-bahoaka. Zegny ny mampiavaka izy ity amin'ny hatsaragna. Efa tamin'ny Première République noon nisieny fagnamboarana io ilemaka hitatsika io. Ilemaka tsika io Zagnahary nagnamboatra azy io tsy niany, niaraka ny forum tamin'ny tany ty. Tamin'ny androna vazaha ary zegny na commune talohaloha ity tanàna ty fotony misy ny avoloma. Fa fanjakana jiaby nitondra tsy ambanizaha ny fikojakojagna ny fivilomany maro anisany vahoaka. Fa tsy maintsy ho tanteraka eto Madagasikara ny fahavitantena ara-tsakafo. Sakafo voalohany malagasy avako aby fa haitsika azovy agnarany vary. Vary tsy maniry amin'ny vato, fa vary maniry amin'ny tanimbary. Vary mitady rano. Ary zegny navieny hoe ny fitondram-panjakana mitady mpiara-mombonanto magnamboatra barazy mba ho loso tanimbary ny lemaka ary tanimbary ivilomany vahoaka, ny vahoaka koa mamelogno samby vahoaka. Zegny ny programny fitondram-panjakana. Ny asa izay notanterahana dia nafana nanitatra ireo lemaka voatondraka sy mampitombo ny vokatra ho avy roeny. Ho an'ny lemaka Sahanofy dia lasa 100 hektara raha 50 amin'ny 100 hektara teo aloha. Fianakaviana mpamokatra 450 no misitraka mivantana ny asa fanarenana. Ho an'ny lefaka Sahavavina kosa dia mitombo ho 300 hektara raha 300 hektara teo aloha. Fianakaviana mpamokatra miisa 420 sy 300 no misitraka mivantana ireo asa fanarenana izay natao ireo. Nitaterahana amizao fandalovako aty amin'ny faritra Analanjorofo zao ny fanolorany fotodrafitrasa barazy izay namboariny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonanto ka ny PADAP zany izay namboarina tanatin'ny fotoana efa elaela nanomboana anazy ka amin'izao fotoana izao
vita tanteraka fotodrafitrasa ka tonga fotoana anolorana azy amreo mpampiasa izany fotodrafitrasa any. Raha ho ataony jery mitodika dia maheriny 70 ny barage namboarina tato anatiny lemaka iazafy zay mitondraka mahatondraka velarantany manodidina ny 5000 hectara eo zany lemaka poavambe ato anatiny faritra Lalanjorofo zany. Ka am'izao fotoana zao tanteraka soamantsara zany dia natolotra ho an'ireo mpampiasa rano ny fotodrafitrasa mba fany tompony andraikitra ty fotony mandray ny anjara tanteraka amin'ny fikojakojana fa indrindrandrindra ny fitsinjarana ny rano zay ho ampiasany. Marihana fa anisany singa anankiray lehibe fanatratrarana ny fahavitantena ny ara-tsakafo fa ny asa kosa dia mbola mitohy amin'ny alalany fampofanana ireo mpamboly amin'ny teknika famokarambary vaovao sy fampiasana koa ireo zezika manaraka ny fenitra tsy manimba ny tontolo iainana fa indrindrandrindra koa ny fampiasana ireo fampitaovana machine ny tiana lazaina amin'izany mba afampitombo ny velarantany vokarina ary ampitombo koa ny vokatra zay ho azo. Hita raha am'izao fahitana azy zao hitatsika fa maitso ny manodidina ary mahamaitso ny manodidina dia vary aloha. Azo antoka fa zao fotodrafitrasa zao dia hiteraka arena isa tokantrano ary ho tratra ny tanjona zay napetraky ny foloa raha amin'ity faritra ty ny resana dia vita tena ara-tsakafo ny mpiarabelona anatiny ary afaka koa hivarotra ny ambiny am'ireo faritra manodidina. Eto izahay tompony andraikitra mpanjakana ao anivon'ny gouvernement hotrony ny tompony andraikitra ty fotony eo Andriamatoa, ny gouverneur, ny ben'ny tanàna, ny chef de district miaraka amin'ny mpahazo tombontsoa mahita ny afaliany vahoaka nanolorana zany fotodrafitrasa zany ary mametraka ny fanantenany fa hitombo kokoa iova tokoa ny fari-piainany mba hitovy amin'ny olona rehetrarehetra afaka mampiana ny zanany, afaka mitsabo ny tenany, afaka manatratra ny fenitra rehetrarehetra zany amin'ny mahafiainana mahatsaratsara ny fiainana isan-tokantrano. Mankasitraka toa. Zava-dehibe ho an'ny faritra ny fahavitana ireo asa ireo satria voatondraka ara-dalàna ny lemaka ary afaka mamboly vary indroa ao anaty tao-pambolena iray hoy ireo mpisitraka. Manodidina ny 500 taonina araka izany ny vokabary andrasana. Indrindra aloha ny rambasika mianao dia zavatra teo aloha zay dia mbola tsisy fotodrafitrasa na vilom-bola ohatran'ity na vatsy lemaka iazafy ty. Dia tsy pozipozy ny fiainam-bahoaka satria tsy mandry alina tsy mandry antoandro miady rano ziska tsy tafika boaka tsy tanteraka zay mivokabary. Efa tonga zareo tamin'ny avy amin'ny fotoram-panjakana zay taritin'ny Andriamatoa filoha dia vita zany ty dia manomboka amin'izao zany zay mieritreritra atafita zaza amin'ny fianarana atsabotegna rehefa marary satria azahoane vola izy no mahavoky magnantegna zay fa mahavelogno ty dia misaotra ny fotoram-panjakana. Ampaharitra ireo fotodrafitrasa ireo dia anisy ny lamina izay napetraky ny tetika Sabadapa. Nilaza ihany koa ny governoran'ny faritra fa raha miampy ireo tosika ara-teknika mpambolena dia mety hiakatra ny vokabary. Ny lamaka iazafy dia anisan'ny sompotra raha ny famokarambary aty amin'ny faritra Lalanjorofo ny resahana. Sompotra satria eo amin'ny 5,000 hectara araky nambara teo zany ny lemaka izay azo ambolem-bary amin'ity lemaka iazafy ity. Ary raha ataontsika kajikajy zany dia eo amin'ny 3 tonnes l'hectare dia any amin'ny 15,000 tonnes ny vokabary azo indray mamboly amin'ny saison anankiray. Raha sady magnano vary aloha no magnano taignan-taogno any amin'ny 30,000 tonnes azo avy eto iazafy. Zany hoe zay filana arabary zay dia mandrakotra tanteraka ny filana arabary ny vahoaka ny Lalanjorofo. Zany hoe raha tsy teny fotsiny aho hoe amin'ireo district 3 na 4 izay manodidina dia azo antoka ny tsy hinananay aty Lalanjorofo ny sitako tampon eky. Ary zay ny tegna tanjona satria zay moa le fahavitan-tegna ara-tsakafo. Satria ny fahavitan'ny barage fotodrafitrasa tahaka an'izao zany dia mahatonga ny horaka mandavataogno misy rano. Raha misy rano zany ny horaka mandavataogno dia azo amboliam-bary.
ary ny ambadiky zay koa raha misy tosika ara teknika dia mitombo avy telo heny ny production à l'hectare, izany hoe ny tany vokatra isaky ny hectare. Zay ezaka zay dia anisan'ny soranay ny fitondram-panjakana. Nandritra ny lanonana dia tsy nitsahatra nanentana ireo tantsaha sy fikambanan'ny mpampiasa rano ny minisitra lefitra amin'ny fitandrovana sy fanajana ny fotodrafitrasa satria foana izao ezaka izao raha toa ka tsy misy izany fikojakojana izany. Agny amin'ny 700 araiky amby barazy namboary. Regny tsika ny filaran-tany 10,000 hectare. Arantena mizaha izy io ravoravo. Mahita fa velogno ny vahoaka agnatiny ity faritra ity. Ny antony misy tany vilombagna. Ambaran'ny sasany fa hoe ka agny eo faritra Boeny agny fo na Ambatondrazaka misy tany malalaka maventy fotony agnaran'ny Jirofo ny agnaran'ny faritra misy atsika tsy eritreretin'olo fa ka izy io misy tanibary. Zegny na velo fitondram-panjakana miaraka mpiara-mombon'ato mikarakara atsika mandany vola tsy toko tsy foroagna mba ahafany vahoaka agnatin'ity commune zay voakasiky io hamokatra.